Rahaba ny faneho-kevitra ny Fitsarana avy momba lalampanorenana asese tao anatin'ny fahaleovan'ny teny izahay izay manazava fa tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana izany fampiarahana fifidianana solom-bavam-bahoaka sy fitsapan-kevim-bahoaka momba ny fanitsiana ny lalampanorenana izany ary tsy fahefan'ny filoham-pirenena irery velively ny fanovana sy fanitsiana ny lalampanorenana fa tsy maintsy mandalo ny fankatoavany ateny-mery manaiky ny firaisamonim-pirenena amin'ny mazava-dehibe ny hitondrana fanitsiana amin'ny lalampanorenana. Nefa izany dia tsy maintsy ampanarahana fenon'ny lalàna manan-kery misy eto amin'ny firenena ary indrindra omena sehatra sy fotoana ny olom-pirenena ny firaisamonim-pirenena ary mipiatsehatra sy akolafy hafa mba hisitrahany zofototra maha-olona eo amin'ny fandraisana anjara sy fitondrana soso-kevitra amin'ny fanapaha-kevitry toy ny fanitsiana lalampanorenana. Takina ny fametrahany gouvernemanta izany fotoana sehatra fifanakaloza-kevitra izany. Ny seny dia tokony hijoro sy hanamafy ny fomba fiasany ao anaty mangarahara sy manara-dalàna izay mba efa nahitana mangirana kely tamin'ny fifidianana teo aloha. Singanina manokana amin'izany ny fanoloran'ny seniny soso-kevitra momban'ny tetiandro sy ny datim-pifidianana ka maingy amin'izany namaritany gouvernemanta ny androm-pifidianana. Kiropaka sy maika ny seny ary tsy nanaja sy nanamafy ny fomba fiasany efa nety teo aloha ka mampanontany tena hoe tsy fahaiza-manao ve sa tsy mahazaka ny tsinjo isan-karazany miatra aminy ny seny. Seny indray no nampiseho fihetsika sy fomba fiasa mamparefo ny fahaleovantenany ka hampitombo ny tsy fitokisan'ny vahoaka sy ny mpiatsehatra hafa aminy.